Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaraigny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaraigny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaraigny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Ankafaliagna ankaravoagna tranitrany no entinay miarahabantsika jiaby fa nahatratra ity andro iniany ity. Ny resadresaka atolotranao eto magnaraka amin'izao fotoagna zao dia ny tatitra izay nataon'ireo tanora agnatin'ny eglizy iraka Masinda Joseph Ambilobe tamin'igny falapolakandron'ny asabotsy 10 Jona 17 lasa teo igny. Ny ankizy missionnaire agnatin'ny eglizy iraka Ambilobe Masinda Joseph no nanomboko ny fagnanaovagna ny tatitra narahin'ireo kilalao niarahagna tamin'ny archevêque satria araka ny efahentsika matetika ny archevêque dia miaraka milalao amin'ireo ankizy araka ny volagniny matetika amintsika dia izy no ray aman-drenin'ireo ankizy ireo voalohany ato amin'ny diocesentsika ke izegny no natao ary ny faragnana tamin'ireo tatitra avy amin'ny tanora izay agnatin'ny eglizy iraka ke asaigny ampitiavagna mpanajagna antsika jiaby mba ahatry tandregny izegny hatramin'ny farany indrindra fa ho antsika izay tanora ihany koa asa mba misy raha hitovitovisagna amintsika ireto tatitra ke atolotro atsika ary izegny menao finaritra. Arena,
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Miaraka asika rainay ny an-danitra ho amasinina ny tonga ny fanjakana eka ny saponao Wanay sanay, nagalaw ang pautanay, nanay, sanay, nagalaw ang tumandasay, manapanay ng rasi. Bulamyara kasi kay tutkam masinwari, ara bari Maria, nuswawan itong pauna, nuswawan nila resena, nuswawan Yesu na tiraknikibno, masin Maria rena deman, ni babawan ay panuta, ang titin, aring niya nawatisanay, Funay taniwan Ray sinsana kasin Fanahy Masina. Wani zaimana nani papakawani zemzitunga demtaka. Rian demanta Ray layo. Enaw na risot tulusau. Nuarinaw izay ulvelna. Itong jens kamnaw. Nakinaw amnay nipikulkuluna sa babarit. Av nakalasan tonggutin pamrapuy sa Ray. Isuswa sa lagaw nuwing kini pamrapunaw. Isnu na piyana sa naiwi. Sabasan malim panay. Paisnu andu pantang. Isaw tan be yung bunanay. Indis Simba isan be umbunan na isan non nita kita kay ulumbel si sapanay kapanme zanavim no ni ay ni bib ni zava mani bam ni zava buarit an ka ho isa kay ni asatana no masna mi funam no isairi an diaman saray nayo Mila pamdena vemnom siusesnay, Kambau meu tanura maling fanay, Andu vantan, tanura pin panatinan, Manasan yay na sinumawul, Tanura miyaru kulkulu tutuliyanan, Inganin fanay na umasna, Anil sa tanura naw, Sani bibag. Kasapa pansikulkuluan na Java buari telala na iturano anaimu miu manangala sa siyem yuses jaiso yesa kanana tantera kanyasan pamdrapu naranuf narapanay yaran yesa nam panarena nan yasin yaina sinzava buari Batung ganyu tuntuliyay na Utan silan sa vaw Arakan sita punaw Miara ka masin Maria rin Pamtrapu Sa direnay Simas day Manpul Farua Panur nan Jemsi Numalaw sa papakisawa Munaw raynay Amnelalan Jesua Kristi Nay Naisani Amen Amni naran Ray sin Zanaka sin Fanahy Masina. Alamaku! Aferen! Atambar! Alamaku! Aferenu! Atambar. Son Excellence Monseigneur Aremalala, fali miarabanao zahay tanora eto amin'ny egliziraka Masta Josefa Ambilobe. Ireto aby ny fikambanana misy eto amin'ny egliziraka Ambilobe. Antiliny Madagasikara. Sibunna kayo narito.
Bunna Madagaskar betul. Jeunesse franciscaine. Dan tulisnya betul deh. Keren dia bukan nero. Lap deh. Pace Ben. Famille Madagascar. Famille Madagascar Funan Kariba. Entah. Tanura Marian. Ave Maria. Entah. Tanura Marian. Piriu Tengah Teaka. Tanura Maral. Marian. Sana kemasih Marijeng. Courage. Aquis missionaire. Iretabi, Tanura Zéandré, Sacramento, mas em confirmação, Amaré. Pare nero. Belas pare. Manolona izany, ireto aby, ireo izay mandrafitry ny vovonany Tanora eto amin'ny eglizy iraka Masinda Joseph Ambilibe. Filohan'ny vovonany Tanora, Rakotondrazanaka Edouard Baladira, avy amin'ny Antiliny Madagasikara. Anao ba? Panampy izy, Randreto Blaza Welzino, avy amin'ny Zefra. Sekretara Monsieur Genole, avy amin'ny Tanora Marialy. Trésorière Osilvia, avy amin'ny familiny Madagasikara. Serra de compte Licia, avy amin'ny Firohotana Teaka. Conseiller Napanoltsena Seften Rosette, avy amin'ny Antiliny Madagasikara. Seften Niaza, avy amin'ny familiny Madagasikara. Avy amin'ny Église Fotsy Mahadera. Zegny aby izay mandrafitry ny vovonan'ny Tanora eto amin'ny Église iraka Masinda Joseph Ambilibe. Amin'izao fotoana izao dia hiditra amin'ny fagnanaovana tatsy atsika. Misangana sika. Monsignore sy afaka misangana. Ilalao sika Alef. Mahita anah nareo zegny. Ao nareo saiko madinika io. Ino zao? Tamin'ny congrès. Ino ma? Missionnaire n'ino moa sika? Missionnaire? Ambarasika ary mahamissionnaire ny famindrapoantsika. Akory? Ino zay? Manao kory? Mamboly kakazo zegny. Dia avy eo misiky lalandava mizara afaliana versika re misik
siksiky zegny. Ohatranao io zegny. Zay, anao vaovao asika, hitanareo. Manao afaliana ohatran'ny frère Francisco asy izy eo amasinina angamba mampimeme anazy fotsiny io. Ao, fantatrinareo no hevitra ny agny Morondava, tena tsara be misy. Ao, misy ankizy roa na telo eto ny loapety. Ao, misy saikora anankiroa na telo. Tongava aty zegny. Miaraka amin'ny Monseigneur eto. Aiza nareo, misy telo. Alefa. Eto Monseigneur eto. Ao, mandeha aty. Karaha tsisy lehilahy nareo zao. Misy lehilahy avao. Aty raiky. Ato raiky. Ay lehilahy. Aty mira. Ao, misy lehilahy raiky ato, da misy lehilahy raiky koa ato. Ao. Hitanareo sarin'ny Masiny Maria. Hitanareo sarin'ny Masiny Maria ry? Hitanareo ahoana ny pôzinao fa zasy mahita fa ino gn'anaran'ity mitezako ao izy ka tsy hitako izy. Ahoana ny pôzin'ny Masiny Maria atoroenao manao akory izy ao. Jereko Masiny Maria. Manao akory izy ao. Ahoana ny tagnany? Manao ohatran'izao. Ohatran'izao. Manao karan'io. Ohatran'izao tagnany. Manao ohatran'io. Hitanareo ary zao miaraka ampianarisika na ho an'ny rehetra magnano confirmation rehetra. Zao ny atao agny Morondava. Rehefa iaho manona hoe ankizy, da manao ohatran'izao anareo. Anareo efa. Ankizy. Ankizy. Rehefa iaho manao hoe ampidino amizay ankizy, alefa. Dia rehefa iaho koa miteny hoe miaraka, da mifampitantana karan'izao. Averisika, ankizy. Miaraka. No, fampitantana zegny. Averisika, ankizy. Miaraka amin'ny Masiny Maria magnano karaha zao. Hitanareo? Averisika ary ankizy miaraka amin'ny Masiny Maria mitaona, mitondra zegny. Mitondra, manao ohatran'izao. Mitondra ny namana. Manao ohatran'izao. Mitondra ny namana. Averisika, ankizy miaraka amin'ny Masiny Maria mitondra zay, mitondra ny namana. Averisika, ankizy miaraka amin'ny Masiny Maria mitondra ny namana amin'ny Jesoa. Hitanareo sarin'ny Jesoa mifantsika io manao karany. Hitanareo? Averisika ary io zany ny averimberinareo amizao rehefa misomanareo tokotany. Rehefa vita ny tatitra amboariny raha. Averisika, ankizy miaraka amin'ny Masiny Maria, miaraka aloha. Ankizy miaraka, fampitantana tsara amin'ny Masiny Maria mitondra ny namana amin'ny Jesoa. Okay. Ao, anao mitady namanao alefa. Ankizy. Sady manao geste anao amizay. Alefa. Ankizy miaraka amin'ny Masiny Maria mitondra ny namana
Amin'ny ankizy Biarka Masin Mari ankizy Biarka Masin Mari Itunda Jesu miaraka sika sady manao geste miaraka misangana apio zany sika miaraka mafibe alefaso tandremo diso za manao correction zao mijery za miaraka miteny ankizy miaraka miteny averisika averinandray mandeha bravo mieny tatitra amizay aloha sika mieny tatitra amboarin'ny présidentinareo ay présidence io izy miverina amin'ny place alefaso amizay vovonan'ny ankizy paroasy Ambilobe. Ankizy katolika miaraka amin'ny Masina Maria mitondra ny namany makany amin'ny Jesu. Ankizy misionera ny mandrafitra ny birao. Filoha Razafy Matratra Yananikem Zao Fanilo. Anao zegny? Ia. Bravo ary. Filoha Lefitra Andria Manjava Filoana Tahiry Diarlo. Aiza zany? Avy amin'ny Antiry. Aoe. Karaha mitanganavy ny Antiry viavy ty haiko. Miaraka amin'ny présidente irenao. Fitansotra voalohany Vanina Lava Kelina sy anatin'ny fikambana. Faharoa Razafy Mirina Trisia Raya sy anaty fikambana. Fitambola voalohany Anjara Razafy Mandiny Frido, garde d'honneur. Fitambola faharoa Dona Julie Sifia, Ibalita. Panultsen Fetsoania, garde d'honneur. Betiana Marie Chinina, sy anaty fikambana. Franciscane. Wandorgino Jodman, garde d'honneur. Razana Jafi Diorelien, sy anaty fikambana. Io zegny zay ao agnatin'ny io zay mandrafitra ny bureau amin'ny vovonan'ny ankizy paroasy Ambilobe. Ataovy amizay sary. Taonan'ny foronana avril 2016. Olo-masina Piave, Masimbaky Terezin'i Jesosy Zazakely. Targeta ankizy mamonjy ny ankizy mifampizara.
statistique anatin'ny fikambanana sy firohotana 160, Sianaty 240, total 400, Panabe 24. Asa pastoraly nandray anjara amin'ny kongresy nampifaly ny ankizy rehetra namanay tamin'ny Noely, nandray anjara amin'ny liturgia, mitanjaka, mazoto mivavaka, mifankatia sy mifanampy, mandray an-tanana miandraikitro mena anay. Fahalemena, mbola maro tsy anatin'ny fikambanana sy firohotana, mbola misy ireo manana toetra tsy mendrika. Vakoka taonay, rozery, Ino toetra tsy mendrika volagninao zegny? Manao akory izy? Maditry zegny? maditry. Atsangano zay maditry. Akory zao no fotoa maditra zao? Tuizy. Vakoka taonay, rozery, angelisy, vakoka nampianarin'ny tompo, lalany azy fijaliana. Miasa eo amin'ny eglizy, mamafa eglizy, adidy, manao esika ny kareny, fanampianany mahantra. Fitadiavam-bola sy fomba fampiasana azy, opération cravate, opération caisse. Mahay mamboatra kravaty ianareo? Ohatran'ny Monseigneur ty? Alez. Anampiana ny sarandalana rehefa hamonjy izay kabe. Fanampy sy tanjona tiana ho tratrarina mba ho ankizy misionera izay rehetra, izany hoe vita batemy. Anentana ireo ankizy mbola tsy eo anatin'ny vovonana. Vinavina amin'ny taona manaraka, hiezaka hamangy ny ankizy namanay any amin'ny eglizy fototra. Vokatra, efa maro ireo zaza voatarika hivavaka. Vaovao hafa, amarana ny iray volan'ny ankizy zahay ny 25 juin 2017. Anatanteraka izay kabe efa ambilobe iarana amin'ny anivrano sirama agnaborano ny 18, 19, 20 août 2017. Bravo! Mbola tadidinareo ny hira nataonareo tamin'ny kongresy, ny hira faneva? Taritoary mba henonay koa. Alez, misy mitarika amin'ny tendro orgao. Alez. Tasika tsara e? Ao, misy mitarika. Zay mahay. Ao, taritinareo. Sangana we.
Ankizy no akory averisika ny geste. Ankizy katolika ahoana ny ankizy ao mbola misangana atsika re averina ao miaraka ankizy katolika averina ankizy katolika miaraka Masiny Maria adinitsika averisika aloha ankizy katolika miaraka andrasy miaraka mifampitatana averina ankizy katolika miaraka Masiny Maria mitondra namana any amin'ny Jesoa. Averina miaraka tenenina miaraka miteny tsika sady manao gesta. Bravo! Rakizia, ao anareo? Saiko malala, ao? Atsangano ny tagnanareo anareo. Zao hoe, miaraka amin'ny mpanavea, manao hira ny Masiny Maria sika, dia mandeha midosy sikelikely milalao ambadika ao e. Zay merci les enfants satria efa 30 minutes sika zay ka mila récréation. Ao manao hira ny Masiny Maria sika sady mandeha mizoso tokotany zay. Alef, mandeha mizoso sika. Mandeha mizoso amin'ny alef. Tarisy mira sika. Maria, Papa,
Sady mamonjy toerana izay nao tatitsy ny antily a, dia zao ny fomba fiasantsika. Matetika za miaraka misoma amintsika fa amin'izao avelako malalaka ianareo a, ka zay te hametraka fanontaniana tsy voatery anangan-tagnana izy a, fa mandritra ny tatitra aterina eto zay fanontaniana tianareo apetraka. Dia rehefa vita zany ny tatitra, hiezaka za amaly azy. Azonareo mandritra ny fanaovana ny tatitra zegny a, manoratra fanontaniana nareo a, soatanareo igny a, aterinareo eto, dia avaliko, asianareo anarana izy tsara, tsy asianareo anarana tsy problème zegny, satria matoy izy apetaka anareo a, any zany ny problème, sy ny anarana zany ny problème, fa mila solution ianareo a, ka ezaka za anampy anareo a ahita ny solution. Azosika? Ok? Raha tsisy moa fanontaniana, dikan'izay sisy problème. Tsy zegny? Tanora sisy problème atsika ambilibe, dia mirava atsika manao répétition nareo, satria ny antony tsy lalovantsika loatra amin'ny 5 hoy mon père Roland tokony hanao répétition anareo, ka zao efa 4 heures au plus tard zany 5h30 tsika tokony mirava. Azonareo? Ka araroty zany zay fotoagna kely ionatsika zao, zay te hametraka fanontaniana hoe za mba misy raha tiako anontaniana monseigneur, misy matetika anareo magnino misy satroka kely menamena, atao fa tsy zay ny problème ny satroka kely eto igny anontanianareo, igny tsy problème. Ny fiaignatsika zany ny tokony anontaniantsika fa aza ny satroky ny monseigneur. Azonareo? Maro ny zava-misy amin'ny fiainana atao fa tsara anontaniantsika. Azosika? Andao azy, alefaso tandremo antiliny Madagasikara volana mandrakariva ho fiaravatsika ny ray aman-dreny amin'ny fomba skoty arabao. Merci. Ito ary atolotrinay anao ampelantagnana ny sosony tatitry izay avy ny tiliny Madagasikara monseigneur. Kaye ty fa sy tatitra zegny. Tianao avao fa lava loatra adala. Maro loatra ty. Tino faran'izay fiaraha fa mbola maro raha amboarintsika. Sodranao ho fintininay arak'izay azo atao. Ny tegnako izay miresaka eto Tandra Paulin, filohan'ny faritry ny antiliny Madagasikara amin'ny faritry ny Mahavavy. Ny ekipa izay magnatiky eto izay navy eto avy amin'ny faritry ny filohan'ny Sampagnampiandalana Bevoavy Mikael. Séraphin Georges. Ary ny mpiandraikitry voalohany amin'ny fivondronana isany sy ny solon-tegna avy amin'ny fivondronana dia ny eto Tapatanana Saint Joseph Ambilobe, Talozara Rosette. Avy Ampampamena LGA, Dieudonné. Solon-tegna kay tsy makamba fosiny aminareo fa misy skoto koa. Sady misy skoto koa zany ao, sady misy akamba, misy makamba misy skoto. Ohatrany lokony mako ny lokona makamba ny aminao.
Ao, alefa. Avy amin'ny fivondronana Saint-Pierre-Paul Antanamazava Solontegna Sandraly. Izay magnentana ao amin'ny fivondronana médaille miraculeuse ilay dama Rosefine. Karaha misy kotiviavy mananga. Iregny ny solontegna sy ny tompona ndraiky mitantana miara-mitantana ato agnatin'ny faritra Mahavavy. Merci. Ny faritra Mahavavy dia misandraka agnatin'ny distriktin'ny Ambilobe. Dia misy église iraka telo tafiditra ao agnatin'izegny, dia ny eto amin'ny Saint-Joseph Ambilobe, ny amin'ny Saint-Thérèse Sirama, dia ny Agnaborano Efasy. Ireo agnatin'ny listy izay hitantsika ambany amin'ny taty io, io aby ireo tompona ndraiky izay mitantana isaky ny fivondronana. Dia ny magnaraky izao misy listy lava be dia tsara ho hitan'ny monseigneur satria misy 272 mpikambana agnatin'ny faritra Mahavavy atao hoe mpikambana ara-dalàna dia nampidira ao agnatin'ny lista izy ireo. Magnaraka ny lista lava be listan'ny mpikambana io dia io zany ny statistique. Tamin'ny taogno roso izay ambadiky zio ao miisa 170 fa amin'ny taogno tamin'ity taogno tia 272. Midika zany fa mitombo isa zany ny fivondronany faritra Mahavavy. Ny zavakely eny antily Madagasikara sy ny tanjo dia mikendry miagna be tanora faran'izay be indrindra amin'ny fomba fagnabeazana ara-tsikotisma ary mifagnaraka sy tsy mivogno amin'ny fampianarany Eglizy Katolika Apostolika Romanina. Ny tanjo mo agnatin'izegny hamolavola olo ho lasa olombagno. Ny asa pastoraly Sisy mihinagna katy ianareo sisy mihinakaty madam raha tsy hoe miafy bravo. tanora mako ny asa pastoraly sy ny fiainam-bavaka ny fitsipika voalohany antily Madagasikara monseigneur milaza hoe mirairay sy miraikim-po amin'ny finoana ny antily. Ka agnatin'izegny fagnentanana sy famporisiana amin'ny fandaliana-pinoana sy ny fampianarana katesisme, fagnomezana toerana ny vavaka amin'ny asa jiaby atao, famporisiana amin'ny mpikambana jiaby mba hitombiny tsara mandritra ny vavaka sy ny lamesy atao andavanandro, dia tsy dokidoko an-tany any karaha le mahazatra le fahita andavanandro iny. Mpagnabe misa 4 mampianatra katesisme ary mpagnabe sy mpikambana maro mpagnentana sady mpitantana ny vivonan'ny tanora. Ny antily sy ny sakramenta dia misy statistique izay mirafitro ambany io izay avy amin'ny fivondronana Saint-Joseph sy amin'ny Antanamazava dia tafidika agnatin'ny fepetiny antily Madagasikara tsy mahazo mandray dingana na velorano raha ohatra ka tsy navita sakramenta na farafaratsiny mianatra katesisme mandaly finoana. Ny mpiandalana izay agnano velorano mandra-pahafaty dia tsy ho raisina amin'izay velorano mandra-pahafaty zegny izy koa tsy manana baiboly mandra-pahavelona zegny mandra-pahafaty. Ny fomba fiasa tindregny fa tsy fidigna zegny ny tompona ndraiky agnatin'ny antily Madagasikara ary magnatanteraka an-tsitrako. Misy mpikambana mizara 4 dia misy tompona ndraiky isan'ny fizarana an-tanantohatra dia misy ny atao hoe filan-kevitry sy ny fileovana. Ny fileovana mamolavola, ny filan-kevitry manapa-kevitry dia iarahana magnatanteraka dia tombanana ny zavatra notanterahina. Ny fitsinjovana ny olo sy ny fikambana dia misy fagnofanana amin'ny fikambanana amolavolagna olo ho lasa tompona ndraiky. Tompona ndraiky mahatsapa adidy amin'Andriamanitra, adidy amin'ny tegnany ary adidy amin'ny tanindrazana. Fampivondronana ny ray aman-dreny ho mpikambana amin'ny sakaizany antily. Fandraisana an-tagnana ny fiarah-mientana amin'ny diosèse maitso dia fiarahana tamin'ny tanora namboly kakazo mitra 3 teo io
dia tamin'ny février lasa teo. Mba firy no naniry. Sa maty aby zay. Mbola namboly, mbola tsy tapiny agnaramaso izy zao monseigneur fa endrika agnaramaso. Merci. Sao dia tsy mitsiry zay. Ny tantony sy fampiroboroboana ny fikambana. Église fototra nanaovana fitsidia. Dia misy église fito nanaovana fitsidia. Église aroa ambin'ny folo no eritreretiny hijoroan'ny fikambanana amin'ny taogno 2018. Azafady ho tanisaiko rô église adroa: Sirama, Saint-Thérèse Sirama, Saint-Joseph Ambilobe, Marie Immaculée Mantaly, Saint-Élysée Tanamboamary Vrano, Saint-Pierre et Paul Antanamazava, Andrich, Saint-Paul à Beramanda, Saint-Justin Ambilo, Notre-Dame de la Médée Miraculeuse les Dames, Saint-Jean Pampamena, Angabrano Ifat. Dia tafiditra amin'izay koa Antsarabe. Izy koa diana sy mangetaheta amin'izay ny mpikambana agny, ary manana mpikambana tanora na ankizy 7 taogno ka hatramin'ny 5 taogno miakatra. Manana tompona ndraikitry di 12 taogno miakatra, pare tantin'ireo tsaiky aby rô sy amin'ny fanentanana rehetra izay atao. Ny programme lehibe izay tsy maintsy atrehiny amin'ity taogno ity, eo ny JMJ ny diocèse manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 6 août 2017 zay atao Diego, JMJ national. Ny lasy lehibe dia misy lasy lehibe sampana ampianjoria, natao hoe anjoria lehibe izay atao agny Antananarivo 9 au 13 août 2017. Ny sampana mpamaklay agny Antananarivo koa de 9 au 13 août 2017. Ny sampana ampiandalana 6 jusqu'à amin'ny 12 août 2017 ao Antsoy. Vinavina fananganana fivondronana vaovao 7-8 octobre eritreritry anangana fivondronana tily Madagasikara vaovao Antanamazava. Dia alohan'ny décembre 2017 eritreritry atsangana amin'ny fomba ofisialy ny ampampamena LGA. Vokatra atsapain-tagnana, mitombo ny isan'ny mpikambana, mitombo ny isan'ny église mandray ny fikambanana, ary mitombo koa ny fahatokisan'ny ray aman-dreny mihamatotra ny toe-tsain'ny mpikambana. Vina ny antily Madagasikara 2020, ny antily Madagasikara amin'ny 2020 manomboka amin'ny 2017 ka hatramin'ny 2020 dia mahatatra 50,000 miantsetra ao agnatin'ny église katolika apostolika romane, ary modely amin'ny fitantagnana ny fikambana. Mba hanatanterahana zegny vina zegny dia reto misy baiko 5 ary torolalana atao mitovylenta dia atsaraigny ny fanentanana, fanabiazana, ny fanofanana, lafy ny finoana ary ny fitondran-tegna. Fandraisana an-tagnana amin'ny fiaraha-mientana amin'ny etsiky ataon'ny église ny antilin'ny Madagasikara dia ery lehibe eo ampelantagnan'ny église. Ny fiainam-panahy dia i Jesosy mpanompo no taafy ny antilin'ny Madagasikara ary manompo araka izay ataon'izay ary araka izay tratrineny ny antilin'ny Madagasikara. Ny alemen'ny fikambana mbola maro ny tompona ndraikitry tsy nahazo fifanana sahary. Tsy hita sorotry tsy indraindray koa ny fampiarana ny fifanana efa nahazo. Dia izay ny velon-tegna saroko amin'ny fiainana zao ty sy ny fisonotry ny vidim-piainana zegny ny mpikambana sy ny tompona ndraiky. Miankiny be loatra amin'ny antanan-tohatra ny tompona ndraikitry. Tsy tsinoavin'ny olo koa zegny ny fandaminana atao tsy indraindray anke tian'ny olo atao samy dokotry lava fo ny antilin'ny Madagasikara na dia ny lamy efa napetraka tsy ny tsinoaviny avianareo magnano ty hoe ty anke mifandona amin'ny ray aman-dreny satria taony maditra. Tsy manana mpanaoana, tsy manana kitapom-bola, tsy ampy ny fitaovana enti magnatanteraka ny andraikitra. Ny erin'ny fikambana manana ireo tompona ndraikitra izay mafana fo ny ofagna ary mizarana izay. Tsara ny fifandraisana amin'ny fikambanana sy ny église.
mihatsara ny fifandraisana agnatiny, mirindra ny fifandraisana amin'ny ambaratonga piay agny amin'ny Foibe sy ny aty amin'ny Sampagna isam-pivongona. Mitombo ny fatokisan'ny famatoran'ny mpikambana, mitombo ny fatokisan'ny ray aman-dreny, ny vokotra andrasana. Ny fikambanana sy ny mpikambana dia afaka mandray anjara sy mandrindra ny fampivoarana ny fikambana ary manatsara ny fifandraisana rehetra ka ho modely eo agnivon'ny eglizy sy ny fiarahamonina. Zay ny vokotra andrasana. Ny mpikambana antily Madagasikara dia tompona ndraiky mahatsapa-didy an-tsitrapo. Tanjona lavidritra. Ny soro-dala antily Madagasikara 2017-2020 dia milaza miaraka amin'ny lalan'ny finoana ny raidina ampanofa. Noho izay dia ho lasa mpanentana mavitrika amin'ny lafiny ara-pinoana ny antily Madagasikara manomboka amin'ny 2018. Tara loatra, manindro manomboka maray. Satria misy mialoha, mandritra ary aoriana. Zay zany ny fandaminana. Ka amin'izao zany magnano ezaka matafiditry ao agnatin'ny fond sy ny saignin'ireo mpanoratsika biroa fa tompona ndraikitra izy ary tsy direny fa an-tsitrapo. Ka eritreretiny tafiditra zegny amin'ny fanabeazana zegny ka manomboka amin'ny taogno avy 2018 tena izy an-tsitrapo izy mpanentana amin'ny lafiny rehetra. Ho mpitory ny vaovao mahafaly amin'ny lafim-piainana sy ny etsika ataony ny mpikambana manana tany ho famboleng-kazo zay karakarainy ny fikambana. Merci. Zao tato zao voarafitry izao tato zao dia voarafitry ary ny soniavy ho tamin'ny 8 juin 2017. Merci. Tanura te utumadi uatili mendeka tuku isananu nuau kaitani mampanusu sianasu ituru iantili kiseu imibili apivulu nani mafanafu tutupu lalanaka peripu imiraba ufaneva Antily Madagasikara. Ka mbola tsy vonina anareo zegny. Antily Madagasikara. Pare zegny. Tatsiny fikambanana masina laika fransiskana eto amin'ny eglizy iraky ny masinda Joseph Ambilbe. Ny tenin'ny soratra masina ny raisinay inty ao ankizy vavy tompo aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao lioka toko voalohany andininy fa 80 fiadanana sy afaliana. Ny groupement no misy eto Ambilbe fa izay mbola miankina amin'ny fraternité Ambanja manana tertiaire jeunesse ary fiorety izay ireto avy ireo olona mandrafitra ny bironay. Mpanompo voalohany Romialda Lisbeth Floreta. Mpanompo faharoa Norvita Esther Sebastina. Ola Ravel Pitanturza
Anjaratiana Ahmed Raisa. Pamitsaina. Sidoni. Fatelo Saratum Fonserino. Faefta Tutuzak Elodie Francisac. Tamin'ny taona 2014 no niorenany OFS teto amin'ny eglizy iraky ny Masinda Joseph Ambilobe. Targetrany iainany fikambanana, mitondra ny evanjely eo amin'ny fiainana, ary ny fiainana eo amin'ny evanjely. Isan'ny mpikambana 78 ny mpikambana Geoffras Fioretti ato amin'ny eglizy iraky ny Masinda Joseph Ambilobe. 14 lehilahy, 64 vehivavy. Fioretti 20, jeunesse 58, ary 17 ireo izay roa samy sakramentany fankaherezana Amaray. Ireto avy ny eglizy fototra efa nisy ny fikambanana laika franciscanina Mantaly Ankazimboro. Fikambanana laika franciscanina koa any amin'ny eglizy Fiombonina Ambodibonara sy Amboronala. Fiainam-bavaka manentina ny liturgian'ny lamesa sy ofisy isaky ny alatsinainy izahay. Manao ofisy franciscanina isaky ny asabotsy amin'ny 12 ratoandro ato amin'ny eglizy. Mandray andraikitra amin'ny fiainan'ny eglizy, ohatra liturgia, rosely, chapelet, manamboatra lakrese isaky ny Noël. Indraindray manampy ireo masera amin'ny sakristy. Mandeha tournée izahay isam-bolana any amin'ny eglizy fototra sy Fiombonina araky ny fandaharana mandritra ny taona izay nalamin'ny mpikambana. Efa mitsidika sy namangy ary nanentana tany amin'ny eglizy fototra sy Fiombonina, Ankiabe, Matepako, Beramandra, Tanambony Marivorano, Madera izahay ka mbola itoy hatrany izany tournée izany. Mifanampy ny samy mpikambana ary maneho tsara ny firalahiana araky ny sordalana napetraky Masinda François ilay iray mpanorona ny fikambanana. Manaraka ny fampianarana nomeny diocese ny fikambanana ka manana ireto kahie telo, mirakitsy ny ara-panahy, fitantanana ara-bola momba ny fandrindrana ny fiainan'ny fikambanana, momba ny cahier de journal, mirakitsy ny natao isaky ny mivory. Mandray an-tanana amin'ny fiarovana ity trano be iombonina ity amin'ny alalan'ny fambolean-kazo ny fikambanana. Kazanakazo zato fototra no voavoly eto amin'ny Sarimasina Noronala. Misy ihany koa ny fambolean-kazo izay niarana tamin'ny eglizy ka 75 fototra no voavoly tany amin'ny Kalidery Bimafo. Namaly ny antso nataon'ny fivondronam-beny eveka tamin'ny vohina nahazo ireo namana any amin'ny faritra Sofia tao Antsakabary ka nandefa vola sy fitafiana ny fikambanana laika franciscanina. Fomba piasa, mivory izahay isam-bolana. Mba fitsindrovana ny fikambanana dia misy ny fiofanana isam-bolana izay mifototra amin'ny maha franciscanina, anatin'izany koa ny maha olombelona sy ny maha kristianina. Manao recollection izahay, tanjon'ny fikambanana, anana ny Masinda François velona, manantitra ny maha olona, ikarakara ny mahantra sy ny azony tsindrazobe. Olona ao anatiny, mba hiaina tanteraka ireo karisma telo ato amin'ny fikambanana dia ny fahadiovana, fantsana, fanekena tahaka ny iainan'ny Masinda François azy.
tanjaka, fiainam-bakoka ny mpikambana. Hita fa marisika ny mpikambana amin'ny fanatanterana ireo andraikitra amin'ny eglizy. Noho ny hesika izay efa natao ka mbola hitohizana hatramin'ny fanaovana tournée dia efa misy ny fijoroan'ny fikambanana laika fransiskana amin'ny eglizy fototra sy fiombonana. Andraikitra ao amin'ny eglizy. Mandray andraikitra sy manefa ny adidy ny fikambanana laika fransiskana. Miamaro sy mitombo isa hatrany ny olom-baovao ato amin'ny fikambanana. Olana, saika variana amin'ny asa fivelomana sy fianarana ny tsirairay. Any ka lasa tsy mahafoy fotoana, lasa maikamaika lava raha sendra mba tonga mivory fa tsy madinika zavatra maro hoentina ampandroso ny fikambanana. Ao indray ireo mpikambana sasany mazoto mamonjy ny fotoana sy ny fivoriana dia betsikera ary manao zay amafitohina ny namany sasany ka makivikivy azy ireo fa tsy mba manao teny ho fampirisihana. Maro koa ireo mpikambana izay anala fanadinana ka tsy afaka mamonjy fivoriana matetika. Na dia eo aza izany toe-javitra izany dia mbola mifandray tsara izay mpikambana. Rehefa misy asa izay sahy vokotra andrasana. Ny fahadiovana manodidina tokotanin'ny eglizy no tanjontratrarina ka noho izany dia anao fanariam-pako manodidina ny tokotanin'ny eglizy ny fikambanana laika fransiskana. Ny fikambanana masina dia mamolavola sy manabe ara-pinoana ka noho izany dia mamentana hatrany mba hanatanteraka ny adidiny avy ny tsirairay. Ao, manao vahira nareo. Ni sekuli katolika
Fanilon'i Madagasikara, paroasy Masindahy Joseph. Fanilo mijoro sy miaina ny finoany tara-pahazavana mitondra ny tontolo ho avy amin'ny tsara hatrany. Reto avy izay no mandrafitra ny birao. Ny filoha Rahandrasoa Maria Elize, Ialantsiny fa teto an-toerana. Ny tonia Madamo Anta, za zay mivolagna io. Ny sekretera Onzilvia. Ny trésorier Madame Olga, ny commissaire compte Madame Elodie. Niforona tamin'ny taona 2007, izany hoe amin'ity 2017 ty dia mandray ny 70 taona izay. Ny isanay ato amin'ny faritra Mahavavy, izany hoe Ekara Masindahy Josefa, Masimbavy Thérèse Sirama, Masindahy Joany Ampapamena, Masindahy Joany Beramanja, Marie Maclé Mantali, miisa 225. Ny vita batemy agnatin'izegny 75, ny vita première communion 45, ny vita confirmation 25, ny vita mariage 2 amin'ireo mpanabe 140. Asa pastoraly mivavaka, manao recollection, manampy ny fikambanana hafa, mandray andraikitra eo anivon'ny quartier, eo anivon'ny vovonan'ny tanora sy ny vovonan'ny ankizy ary ao amin'ny eglizy. Mamboly hazo, manao famangiana ny any amin'ny eglizy fototra. Fomba fiasa mivory telo agnatin'ny fanjava raiky ny mpiandraikitra sy ny beazina. Miara-mientana amin'ny fitadiavam-bola na hetsika iarahana. Mitsidika ny eglizy fototra sy manentana. Ny tanjona dia anabeza zazavavy katolika olombanina, ho salama, ho kinga, ho tia manampy ho tia tandrazana ary inon'Andriamanitra. Ny tanjakanay tia vavaka, mazoto mandray andraikitra, mitombo isatrany. Ny fahalemena kamo mivory, mifanditra lava, tsy misy fiomanana mialoha rehefa manao zavatra. Ny vokatra azo tsapain-tanana, say mandray andraikitra, mihevitra ny hoavy, mifanohana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny tanjona lavitezaka, fanily miahy ny hoaviny miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Merci. Iraza.
mitsangana antoky ny firenena iana mitraka mitsangana miezaka miatsana mitraka mitsangana miezaka miatsana mikasika ratsy foto rakitra sarovity nomeny tompo anjarako ka horaisiko adity mijoro afafanilo vononano baiko araiko anapisi anilo ny piray tanidrasanamiko anapisi anilo ny pretanidrasanamiko Hirotana teaka amin'ny vondo Ambilobe. Tena navôpiro zay monseigneur tamile 13 mai ka nitarikera tena ao anaty dia mijery mandinika mikatoka ary mankalaza dia zay ao misy ekipa anatina ireto avy ekipa mpiasa ekipa mpanjetry mpivarotra mpampianatra mpianatra mpiompy mpamboly miezaka mangalaono ny telosotra masiny hoety manatsara ny fiaina ka manana kahetelo zay mirakitra eo misy tatitrinay eo amin'ny fiarahamonina ny firotana dia milamina sy mifankatia tsara satria miarahamonina amin'ny asa velo tena na mpianatra na mpiasa ny tanjo ny firotana dia anatsara ny faripiena ny tanora tsirairay nefa tsy misaraka amin'ny evanjely ny fifandraisana amin'ny mpiaradia ipiretsa rejosy dia mifandray tsara ary eo koa ny fampianarana ireo arakevitra ny fomba fionana intelo isan-taona ary eo amin'ny eglizy iraka fa indroa isam-bolona eo amin'ny eglizy fototra ny asa sosialy nanao fambolekazo izay niarana tamin'ny firotana telo teaka ibalita ireyena sy vovona tanora ka nisan'ny kakazo vovoly 52 ka izay namboly azy teto amin'ny eglizy iraka Ambilobe sotra Fuku izulu babulu meluna tanura mituru panantenana ufanilu babulu meluna tanura mituru asabana ewani kumikara meluna Nizara chausa imacha zatawakiraba tanura mituru panantenana ufanilu babulu meluna tanura mituru asabana ewani kumlikara beluna Utapita anarati ani Yesu Kristi tanura mituru panantenana ufanilu babulu meluna
tanora mijoro fahasavana eo anivony mpiarabelona iteninao manenitari tutu amelona natuni urana anesaka anauna kanikani ahaicha siampamukacha tanora mijoro fanantenana ufanilu vavulumeluna tanora mijoro fahasavana ewanifuni mpiarabeluna tanora mijoro fanantenana ufanilu vavulumeluna tanora mijoro fahasavana ewanifuni mpiarabeluna Tanora Mariali. Msangana katika Tanora Mariali Vincentiano TMV. Aloni yang nabatsika tachi yara betsika mare ni vekatsika ry mandetsika ave Maria ni Tanora Mariali Vincentiano ambany fitaheny Masinda Vincent de Paul eto amin'ny l'église irika Masinda Joseph Ambilbe efa nitsangana ara-dalagna ny bro manana zoky mpiaradia zay Sera Odily ray ampagnahy mpiaradia vicaire généraly na Père Jean-Claude Vial. Ny vinavinanasa efa natao efa namoloka kakazo zay miisa 180 ary efa maro naniry agny amin'ny Sarimasina. Mamangy ny marary agny l'hôpital mikarakara ny beanty ary mizany sahiragna zay ankaikinay indrindra izay. Namonjy kongressy nasionaly tamin'ny volana septambra 2016 nandeha anjara tamin'ny fifidianana bureau nasionaly tamin'ny fianaran-tsoa tamin'ny 22 avril 2017 ka lany tamin'izay no mpitambola faharoa avy amin'ny diocèse ny Antsiranana paroasy Masinda Joseph ekara eto Ambilbe ny tenako mpitambola gynécologue. Anao mpitambola meu vola za. Ny programa mandritra ny taona famboleka-kazo fananganana ny fikambanana eglizy fimbona famangena ny marary any amin'ny hôpitaly Sireo Beanty vokatra tamin'ny zanakazo nambolena efa naniry amin'izao fanitarina ny fikambana tany amin'ny katedraly efa niroborobo sy ny ezaka natao efa hoany amin'ny eglizy iraka Tanambao. Tanjona lavitra ny ezaka fanavozana ny dingana ireo tanora mpikambana fananganana ny bureau eny amin'ny diocèse fananganana ny fikambana amin'ny secteur Sava zegny ny tegna asalohany izy io monseigneur ke ny fandehanana Sava efa mitodolodoa anisany fa agnatin'ny programme fa mbala asehoanao ry aman-dreny zegny ny programme anasany ke natao tamin'ny 1er juin 2017 ty taty ty. Merci monseigneur. Raha karahanareo ziaby ny mitatitra bravo e.
Ao, mamboatra hira nareo zay, hiran'ny Masiny Mariany zay. Kaotra nareo. Tanora Mariany. Tanora Mariany. Tanora Mariany. Merci. Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iny ihany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio
ny hoavy fasirampiso raha rena tokoa izy zegny ny afatra ny any ny hoavy fa tsy amaregny tadidinareo zay anio ny hoavy fasirampiso otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba anio ny hoavy fasirampiso azavaiko sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny hoavy resadresaka iaranao amin'ny monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry arakaraky ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rampiso manomboka iny any no hoavy fa tsy amaregny ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny hoavy fa tsy rampiso zegny ny afatra Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux?